ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra. Miarabanao tompoka amin'ity fotoana mahafinaritra izay ahafahantsika indray a miara-mianatra ny Baiboly ty manangana fiainana ao amin'ny bokin'ny nomeritsika zao atoko fasivy. Miarabanao pasteur. Miaraban'ny pasteur Alvarez dia miarabantsika rehetra atao anatin'ny tokantrano ihany koa zany. Andao hivavaka avy hatrany tsika metraka an'ity fotoana ty mba fitarihan'ny fanahy masina. Dahoary tompoko. Raha eo dia zava-dehibe ao anay tokoa mianatra ny teninao indray androany a manangana fiainana ato amin'ny bokin'ny nomeritsika fasivy zay amin'izao fotoana izao. Mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina, fahazavantosaina, fatakarana ataovy tena azonay tsara tompo zao fandarana zao zao fampianarana zao ary ataovy mandray koa zay ao anatin'izao fampianarana zao mandray fahasoavana, mandray zava-panahy, mandray zavatra avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra Jesosy eo. Amen. Dao tompoka nomeria toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo novakitsika pasteur ny lohateny dia mivaky toy zao manao hoe ninitandremo zanak'Israely ny Pasika tany amin'ny efitry Sinay. Andiny voalohany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tany amin'ny efitry Sinay tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona faharoa taorian'ny voany avy tany amin'ny tany Egipta ka nanao hoe aoko tandremo zanak'Israely ny Pasika amin'ny fotoanany amin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ity volany ity nitandremanareo azy amin'ny fotoanany araky ny didy sy ny fanao rehetra amin'ny hitandremanareo azy. Ary Mosesy niteny tamin'ny zanak'Israely mba hitandrina amin'ny Pasika dia nitandrina amin'ny Pasika tany amin'ny efitry Sinay izy tamin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folon'ny andro voalohany tamin'ny taona voalohany arak'izay rehetra efa nandediny Jehovah any Mosesy no nataony zanak'Israely. Andiny fahenina. Ary nisy olona sasany zay naloto tamin'ny paty ka tsy nahazo nitandrina amin'ny Pasika tamin'izany andro zany. Tena keo natrehan'ny Mosesy sy Arona izy tamin'izany andro zany ka nanao taminy hoe maloto amin'ny paty izahay ka nahoana no sakanana tsy araka amin'ny zanak'Israely anatitra fanatitra ho an'i Jehovah amin'ny fotoana. Fa hoy Mosesy taminy andraso aloha fanontaniako izay andidin'i Jehovah ny aminareo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy olona aminareo ny eo amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimy maloto amin'ny paty ny alasan-davitra dia mbola hitandrina amin'ny Pasika ho an'i Jehovah ihany koa izy amin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana faharoa no hitandremany azy ary ampiarahana amin'ny mofo tsy misy masirasira sy anana mangidy no fihinana azy aza vela asiny sisatra maraina ary aza vela isy hotapahany taolany araky ny lalàna rehetra ny amin'ny Pasika ihany koa no hitandremany azy. Fa ny olona zay madio sady tsy lasan-davitra nefa tsy mety mitandrina amin'ny Pasika dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny satria tsy nanatitra fanatitra ho an'i Jehovah tamin'ny fotoana izy homeloko zany olona zany. Ary raha misy mivahiny aminareo ka mba te hitandrina amin'ny Pasika ho an'i Jehovah dia araky ny didy sy ny fanao amin'ny Pasika ihany no anaovany azy. Lalàna iray ihany no aminareo na vahiny na tompo-tany pasteur. Ya ny soramandry moa zany araka ny teninao teo dia hoe ny tandreman'ny zanak'Israely ny Pasika tany amin'ny efitry Sinay. Ity tantara ity dia roa taona tao aorinan'ny nivoahany zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egipta. Mazava ho azy zany pasteur fa ny nivoahany zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta moa dia Pasika. Andro Pasika io fotoana io zay efa nolazaina antsika teto foana nampianarina antsika ny hoe andro faefatra ambin'ny folo izy io amin'ny volana voalohany. Raha ny atao anatin'ny Baiboly moa zany dia fampatsahivana kely ny fianarana bokin'ny Genesis toko voalohany ty resako ty. Dia rehefa mamantatra ny andro anankiray ianao dia ny ariva no mandeha voalohany. Ny andro voalohany zany ohatra hoe manisa andro voalohany zao tsika ohatra zany dia iny le sabotsy ariva amin'ny enin'ora maraina iny sabotsy ariva amin'ny enin'ariva amin'ny enin'ariva azafady ka hatramin'ny alady amin'ny enin'ariva zay ny andro voalohany amin'ny herinandro. Dia ny andro faharoa indray ny andro alatsinainy manomboka le lady amin'ny enin'ariva iny
zay ny fanisana ny andro fa itsika moa rehefa manisy azy de le hoe amin'ny enina maraina no maraina ny andro a efa latsinainy sady tia ny andro a fa ohatraohatran'izay zany le izy mahatonga na mampatsiahan'izay dia eo amin'le fanisana andro a tamin'ilay paska zany a no mahatonga an'izay resaka eto a izay dia fampatsiahivana antsika ihany koa zay zavatra izay fa naninona moa pasteur no nisy ny paska dia tsotra be ny valiny io vanim-potoana ny paska io a no vanim-potoana nisan'ny tsara indrindra ho an'ny zanak'Israely satria niainga teo amin'ny vanim-potoana ny paska io a no nambara horetany horen-danitra fa maleo tena ny zanak'Israely fahaleovantena zany fête de l'indépendance ho an'ny zanak'Israely zany izy io raha ny eo amin'ny nivon'ny firenena mikambana eo amin'zareo ONU dia tamin'ny taona 2770 vao nahazo ny mahafanjakana azy ny Israelianina fa raha ny baiboly zany nijerena dia anisan'ny fanjakana voalohany tsy hoe fanjakana voalohany fa anisan'ny fanjakana ela indrindra nanana ny fahaleovantenany ny zanak'Israely dia eritrereto hoe rehefa tapitra ny 300 taona tao amin'ny tany Egypta dia nanomboka teo amin'izay ny fahaleovantenany zany zanak'Israely zany zany hoe anisan'ny firenena efa tena ela indrindra nahazo fahaleovantena zany a io io Israely resantsika amin'izao fotoana zao io mihitsy tiako resahana eto io le Israely miady amin'izareo Palestina io efa ela be fa taty amin'ny Exodus toko fa 400 nahazo fahaleovantena efa ela afaka tsy mino an'izany olona fa zay mihitsy niara baiboly zany ny vanim-potoana zany a dia efa tany hoany amin'ny any amin'ny 5,000 taona lasany hoany na 4,000 taona eo tsy eto ambanomasiko moa ny fanisana an'izy fa any hoany zany pasteur no nahazo fahaleovantena ela ihany zany a fa ny firenena mikambana zany dia milaza hoe tamin'ny 1948 nahazo fahaleovantena isy be le firenena mikambana tsy mahatakajavatra izy fa ny baiboly nefa efa lasa lavitra minitsy tia lalany ty baiboly ty mihitsy zareo dia ny marina dia izao mahatonga amin'ny resaka an'izany hoe teo amin'ny vanim-potoana ny paska io a no nanova tantara ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra satria andefo izy tao ambadika io tao lohany io fa rehefa latsaka n'ilay ran'ilay zanak'ondry dia tsisy ninina azo ny mpanjaka ny Egyptianina natao tsisy azo ny farao atao intsony fa tsy maintsy mivoaka ao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely zany hoe ny paska zany ny pastoraly vanesa dia midika hoe fanafahana midika fahaleovantena midika famonjena ary midika fandresena ny mezinezina zany no anisan'ny hevitra ny paska avokoa izany zavatra rehetrarehetra izany izy io dia midodin'Andriamanitra ho ankalazaina hatramin'ny taranaka faramandimbo izy voalaza ny tenin'ny soratra masina ary ity no paska voalohany etan'ity nomero toko fasivo ity nankalazaina tany any tamin'ny hevitra zay le izy pasteur fa izy kosa no paska faharoa zay voasoratra mazava tao anatin'ny baiboly nankalazainy zanak'Israely ohatraohatran'izay le fipetraka lezy dia ina moa no sary avoaka an'izany zavatra zany dia tsika ty amin'ny andron'ny fahasoavana zay iainantsika amin'izao fotoana izao tsy misy idirantsika mihitsy amin'ny fankalazana ny paska ny zanak'Israely satria raha ohatra zao tsika ankalazan'ny fetin'ny fahaleovantena dia ny 26 juin 1960 no nankalazaina zay fetin'ny fahaleovantena zay ao moa no misy hoe 14 octobre 1958 tsy dia haiko loatra ny momba zay tantara zay fa ny fantatra de le hoe 26 juin zany 1960 teo zany nanambarana officiel fa Madagascar dia firenena maleo tena ary zay fahaleovantena ny malagasy zay dia mankalaza zany tsika pasteur tsika zao dia anisany mankalaza zany satria amin'ny malagasy atsika fa ity le fankalazana paska ny voany zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypte tsisy idiran'ny pasteur Andry Alvarez sy ny reny tsisy idiran'ny iva sy perora zafy tato fanomezan-tsoa ery amin'ny lafin'ny teknika ery tsisy idiran'ny pasteur tovina rivotra marivony ankalazan'ny paska ny voany zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypte za mbola tsy tany amin'ny tany Egypte za mbola tsy tany Palestina mbola tsy tany akaikin'ny Jordan tsy mbola tany
fa aty kosa nefa ny pasteur ty miandro ny fahasoavana ty a de naseho an'Andriamanitra ny hevitra le tena pasika de efa naverimberitsika foana le izy a Jesosy Kristy tompo de nankalaza ny pasika ny jiosy ary efa nankalaza ny pasika ny jiosy Jesosy a ao amin'ny filazantsara ny jaona toko faina izy zao de amajiosy azy fa ny baiboly kosa re de milaza amin'ny Korintianina voalohany toko 5:7 fa i Jesosy mihitsy avy eo lay tena pasika zany hoe lay endriky le izy zany lay heviny arabaky teny mihitsy zany de Jesosy Kristy tompo maty noho ny amin'ny fahotantsika araka le teny soratra masina manao hoe fa voavony Kristy a pasika ho antsika de Jesosy Kristy tompo ndraiky tsy hoe pasika ho an'ny zanak'Israely fotsiny fa ho antsika rehetrarehetra satria i Paoly apôstôly no nanoratra n'io teny io ary Paoly apôstôly de niona mivantana tamin'i Jesosy Kristy tompo mihitsy i Paoly apôstôly ihany koa de apôstôly ny jentilisa zany hoe firenena jentilisa ohatra tsika Madagascar ohatsika eto Madagascar eto de nitory teny tany Korinto izy tamin'izany fotoana zany nitory teny tany amin'izany atao hoe Galatie Filipiana sy ny maro samihafa izy tamin'izany fotoana zany de ny zavatra nanambarany de hoe fa voavony Kristy pasika ho antsika zany hoe ity lay ambarany soratra masina hoe aliko ny zavatra ho avy reny fa ny tena ny deany Kristy lay tao amin'ny testamenta taloha zany de aliko amin'ny manambara ilay tena izy de le tena izy de tsy izy akory fa Jesosy Kristy tompo hitanao zany hoe aliko zany na hoe sary ohatra manao trano ianao zao dia omenao ny ingénieur na ny mpanamboatra ny trano ny sarin'le tranonao ty le trano de io lay ingénieur io a no miaraka amin'ny mpiasany manamboatra n'le trano de rehefa vita soma tsara le trano de tsy misy ilanao tsony ilay sarin'le trano tsy afaka ho bekrina zany ianao manao hoe zarangato amin'le sarin'le trano ihany ny hiditra fa ao amin'le tena trano am'izay anao no miditra ka ity le taty amin'ny andro ny testamenta taloha ty la hoe pasika ny jiosy ty de sary maneho an'le tena pasika tena izy de Jesosy Kristy tompo ka raha iziriziry amin'ity le mamonondry ato ty ihany ianao zany de io le sary io le omena le ingénieur fa ny tena izy zany a de lay trano de mitsofoka ao anatin'ny trano ianao dia Jesosy Kristy tompo le tena famonjena zany a pasteur Alvarez ohatran'izay le hevitra l'izy zany hoe lay tena pasika zany lay tena pasika io moa misy vanim-potoana de hevitra be le hoe maty larobia Jesosy sa maty zoma de tatoato indray malaza indray le hoe maty lakamisy misy rangana karaha izay indray aza tena efa nahita indray izy fa maty talata indray o dia be lehibe ny olona manana ny heviny de io de mampisaraka hoe maty inona ny Jesosynareo inona ny Jesosynareo maty fa ny marina de le atao anatin'ny baiboly ny marina le hoe fa voavony Kristy pasika ho antsika zany hoe ny andro nahafatesan'i Jesosy tsy isan-kerinandro raha ankalazany anniversaire ny nahafatesany olona anankiray fa ny andro nahafatesan'i Jesosy Kristy tompo de tahaka ny datina anniversaire an'ilay hoe fête de l'indépendance teo pasteur hoe ny 26 juin dia tsy mijanona talata foana io ny azo ny anniversaire ko izy mamanay tamin'ny teraka anao amanay 27 juin ny anniversaire ko de mbola nankalazany ny fety ozy zay anaty arivo ozy zay sy papa tamin'izany fotoana zany mantsy papany de 27 juin ozy teraka anao tamin'izany fotoana zany de 27 juin io a mivadika foana io amin'ity izy zao lasa lakamisy indray tsy mijanona ho talata lalahady foana io de ohatran'izay le andro nahafatesan'ny tompo zany hoe miovaova ohatran'izay fa tsy mijanona larobia foana na zoma foana na le lakamisy foana zay mampisarabazana ny pino am'izao vanim-potoana zao ohatran'izay zany le fipetraky le izy pasteur Alvarez ka lay Kristy le tena maty ho atsika mihitsy ny tena zavatra ndraiky ngeza be raha ohatra zao tsika mankalaza ny fety 9 jona io moa zany ny tena kaikindrina le 29 mars ny tena zava-dehibe ny tsy le daty io le hoe 29 mars na le anina fa le vokatry le izy mihitsy hoe inona nitondra inona mampalahelo moa ny atsika eto Madagascar fa le ray aman-dreny be tany aloha-tany ny tolona fa le tena vokatry lay tolona sy le faleovan-tena tsy de mbola hita soratra satria tsy mbola mahaleo tena ara-tsakafo ny malagasy tsy mbola mahaleo tena amin'ny lafiny ara-bola ny malagasy mbola orinasany vazamena sofina daolo ny eto Madagascar jereo tsara fa nany banky ampiasaintsika eto Madagascar eto a ireo banky rehetra eo banky na vaza daholy ny reny
tompontsolika maro isan-karazany reny tsy de misy malagasy ny tomponyreny fa vazaha daholy na itony resaka opérateur na téléphone tony vazaha daholy zany hoe ny malagasy any tsy mbola tena maleo tena fa raha ny marina dia mbola ny mpamatsy voly sy ny vazaha no baiko ny malagasy na hatramin'ny hoe fanamboaran-dalana io azy de ny vazaha no mibaiko ny malagasy amin'io hoe atao an'izao io a atao an'izao ty a tsy maintsy esorinareo ny subvention amin'io resaka solika io a fa raha tsy zany de tsy mahazo famatsim-bolonareo fa ataovy amin'ny vérité de prix io a de aloha ny malagasy ny tena iamijaly any tsy miakatra ny karama ny fizy miamijaly fa io a ataonareo amin'ny tena hatramin'ny fampidirana piasany amin'ny piasa-panjakana de ny vahiny ainao tsara lesy pasteur alvarez ohatra zany ka ino moa no mahatonga antsika miresaka an'izany mahatonga antsika miresaka an'izany tsy resaka hoe any amin'le fitantanana le raharam-pirenena fa ny mahatonga antsika miresaka an'izany de izao any amin'le fahaleovan-tena mbola tsy maleo tena mihitsy zany raha vokatry ilay tolona natao teto fa ato amin'ity le hoe jesosy kristy tompo maty ho atsika ity dia ny olona anankiray zany rehefa mahatsapa zay lafatesan'i jesosy zay ka manomboka miaiky ny fahotanika miverina amin'andriamanitra manomboka mitodika amin'andriamanitra de manomboka torotoro fo ka mahatsapa n'ilay famonjena lehibe zay nataon'andriamanitra ray tamin'ny alalan'i jesosy kristy tompo zay maty ho atsika tamin'ny andro paska io tadio any pasteur fa tamin'ny vanim-potoanan'ny paska io ny fotoana tsara indrindra ho atsika io ny fampihavanana ny lanitra sy ny tany fampihavanana ny olona samy olona fampihavanana ny olona sy andriamanitra ny olona rehetrarehetra de fahavalon'andriamanitra noho ny amin'ny fahotany zanak'olombelona fa ozy lay efesianina toko faharoa nampiavana ny olona sy andriamanitra ny azo fijalian'i jesosy kristy zay tamin'ny vanim-potoanan'ny paska io ary zany mahazava-dehibe ny hoe rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny paska de mankalazan'ny pasitsika pasteur Andry Alvarez mazava de mazava zay fanazavanao zay pasteur am'ty iverenao kely ato am'le numéro toko fa 7 ty araka zay fanazavanao ny teneninao teo zay dia raha zavatra nisy teto aloha teto am'ty numéro toko fa 7 ty dia zao zavatra nitranga pasteur araka ny teninao teo hoe faharoa ny tandremany zanak'Israely ny paska io a hatram'izay nananganan'andriamanitra ny paska voalohany kosa tany any tany efitra rehefa tafavoaka zany zareo dia teo nanomboka nankalaza voalohany ty paska ny jiosy ty rehefa tonga ny andro faefatra amby folo ny volana le takariva iny 14e jour de ariva iny de eo zany ny zanak'Israely no mamono ny ondry dia mankalaza zay manao fotoam-pivavahana zareo moa mankalaza zay paska izay fa zao ny zavatra nitranga teto andiny fahenina pasteur de zao mivakiny nisy olona sasany zay naloha tamin'ny paty ka tsy nahazo nitandrina paska tamin'izany andro zany de nakeo natrea Mosesy sy Aron izy ny amin'izany andro izany ka nanao hoe maloto tamin'ny paty izay ka nahoana ny sakanana tsy anaraka amin'ny zanak'Israely anatitra ny fanatitra ho amin'izay amin'ny fotoanany zao zavatra nitranga teto pasteur hoe satria zava-dehibe loatra le paska araka ny voalazanao teo nateo amin'ny zanak'Israely zay nivoana tany amin'ny tany Egypta zay fahaleovan-tena zareo manokana mariky ny fahaleovan-tena ary mariky ny fanafana ihany koa tafafindra ny ala teo amin'ny trano fanandevozana ho any amin'ny tany Kanana zareo ary tamin'ny vaninandro paska zay fotoana ny elany zanak'Israely teo amin'ny trano fanandevozana zay zava-dehibe loatra teo amin'ny zanak'Israely satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe hofongorana tsy misy ny zanak'Israely zay rehetra tsy mitandrina ny paska ka misy olona mangetaeta manana etaeta an'Andriamanitra hoe zay mba te hitandrina ny paska ino nataonao kanefa de zao nisy problème teo de hoe maloto tamin'ny paty ary zareo de men'Andriamanitra vahaolana ary zareo teo zany nanomboka nampianatra Andriamanitra moa zany de tsy mitsahatra mampianatra an'reto zanak'Israely reto teo Andriamanitra de nampianatra hoe eny ary raha tsy afaka mitandrina ny paska ianareo zay zany zavatra nitranga teto pasteur hoe raha tsy afaka mitandrina ny paska ianareo amin'ny fotoana tena tokony mety amin'le izy amin'ny andro faefatra amby folo ny volana amin'ny volana voalohany amin'ny volana biba zany zay zany ny anarana volana voalohany amin'ny volana biba raha tsy afaka mitandrina ny paska zany ianareo amin'ny fotoana io ny antony maro samihafa de zao volazany tenin'Andriamanitra hoe amin'ny volana manaraka zany hoe volana manaraka amin'ny volana biba amin'ny andro faefatra amby folo zany de afaka mitandrina ny paska ihany zanak'Israely fa am'izay fotoana zay kosa le izy pasteur de hoe ampiarahana amin'ny anana mangidy ny finanana an'le paska finanana le zanak'ondry zany ondrisianana zany nohanina amin'ny fotoana io dia mitandrina ihany zanak'Israely zany hoe nanome deuxième chance zany Andriamanitra andreo zanak'Israely reto hoe raha tsy afaka mitandrina andreo voalohany dia andro faharoa de zao koa ny tenen'Andriamanitra pasteur teto hoe fa raha misy olona kosa hoy izy minitsy mitandrina
nefa afaka mitandrina nefa minitsy mitandrina toy izy ny ten'andriamanitra hoe hofongorina ho tsy isany zanak'israely zany andimy fa zao andimy fa telo amby folo fa ny olona izay madio sady tsy lasan-davitra nefa tsy mety mitandrina amin'ny pasika dia hofongorina tsy eo amin'izany firenena satria tsy nanatitra fanatitra ao anjeva tamin'ny fotoana izy homeloko zany olona zany ny olona anankiray zany tamin'izany fotoana zany pastera raha ohatra tsy mitandrina amin'ny pasika Jehova nefa afaka mitandrina amin'ny pasika Jehova dia homeloko zany olo zany ary hofongorina saroto mihitsy zany Andriamanitra tamin'ity fitandremana pasika ty araka ny teninao teo pastera hoe karazana plan izy ty plan spirituel zany hoe drafitra ara-panazy nomanina ny amin'ny pasika lehibe indrindra dia le pasika Jesosy zany zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe vovony Kristy pasika atsika araka ny vaky teny vakinao teo pastera ary zao koa ny tenin'Andriamanitra rehefa namorona ny fanaisana fanasan'ny tompo ny tompo dia zao ny teniny hoe isaka mandray sy misotro amin'ity nareo dia manambara ny fahafatesako mandra-piaviko indray zany hoe le fahafatesan'ny tompo zany dia azo tsarovana foana andavanandro fa raha misy olona zany manao kivazivazy ohatrany hoe tsy mino zay fandraisana fanasan'ny tompo saika manao an'izany ho zavatra tsinitsinina na hoe tonga fotoana fandraisana fanasan'ny tompo nefa ianao tsy nanaiky andray fanasan'ny tompo nefa afaka mandray fanasan'ny tompo ianao nefa tsy nandray fanasan'ny tompo dia meloko zany olona zany pastera tsy azon'Andriamanitra ekena ny antony manokana tsy azonao andraisana fanasan'ny tompo dia mety antony lehibe tena hafa mihitsy fa raha mbola salama ianao raha mbola matanjaka ianao raha mbola men'Andriamanitra tombonandro ianao raha hoe lasa lavitra tokana ihany ianao hoe tsy eo mihitsy tsy eo tanàna mihitsy ianao zay ihany no azaika ianao hoe tsy tonga ianao nandray fanasan'ny tompo fa raha mbola afaka nandray fanasan'ny tompo ihany ianao nefa tsy tonga ianao satria ozy ianao naloto fo tezitra tamin'ny ranona toy izy Andriamanitra hoe meloka ianao pastera Tovo ya zay mihitsy le izy pasteur Alvarez ity fitandremana amin'ny pasika ty moa zany misy dingana izy ty hitanao tsara zao ohatra hoe tao amin'ny tany Egypta dia nisy ampianakaviana no mitandrina azy ondry anankiray zay raha itaona tsy misy kilema no mitandremana no nohanina zany dia tetondray izy nampiarahana tamin'ny anana mangidy zay le fanambaran'ny tenin'Andriamanitra andro dia bokyny Joshua toko fadimy ndray zao ny anankiray malazalaza kokoa malazalaza mizy io zany hoe misy dingana ohatrohatra zay le fomba nitandremana an'izy io tany amin'ny tany efitra fa taty amin'ny andro ny filazany tsara dia rehefa tonga Jesosy dia nitoro momba ny mofinaina izy eo amin'ny jaona toko fahenina dia nanambarany tenany mihitsy manao hoe zaho izy ny mofinaina izay midina avy any an-danitra dia zay tsy mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia tsy manana anjara ho amiko zany hoe nitoro momba ny amin'ny tenany Jesosy Kristy tompo zay efa tsy ho ela dia anolotra ny tenany omboana teo amin'ny hazo fijaliana ino moa zany tsara foana ny manamarika hoe Jesosy Kristy tompo raha maty eo ambony hazo fijaliana tsy ny devoly ny namono azy fa izy mihitsy no nanolotra ny fanahany zay mihitsy ny teniny manao hoe eo an-tananao no atolotro ny fanahako ny hevitra zay dia hoe natolony mihitsy izy nanolotra ny aina tsy hoe nyvonon'ny jiolahy izy na nyvonon'ny devoly izy dia niala ny aina tsy manana fahefana ikitika azy mihitsy satana fa ny marina dia nanolotra ny aina Jesosy nanolotra ny fanahany mba ho famonjena atsika zay ny farafitiavana zay ny farafitiavana potipotika ny nofony mba ho fanasitrananao atsika latsaka ny raha nrehetrarehetra tsaika eo misy filitra ny raha ao anatin'ny olombelona anankiray ny tena moa tsy nianatra momba ny resaka médecine ny tena zany tsy mainy amin'izany dia hoe ny rano fandinika ny olona koa dia hoe ny fitopolo isan-jaton'ny olona ho ny rano tsaika moa zany ianao io zany fitopolo isan-jatonao io rano hoe za izy am'izay nisy ny rano fa zay fandinihana fotsiny zay mety ho diso mety tsy marina ihany koa fa ny hoe tapitra ritra ny rahan Jesosy dia tapitra ritra ihany koa ny rano tao aminy manambara ny famonjena ny rahan Jesosy Kristy ary manambara ny tenin'Andriamanitra tsy misy kilema zay mikorina ao anatsika ilay rano fanadiovana ho atsika tsiraray avy dia taty amin'ny andron'ny testamenta vaovao rehefa nanambarany amin'ny tenany Jesosy dia nanomboka teo zany dia zay le voalazan'ny tenin'ny soratra masina manao hoe io no fanekena vaovao zany hoe le tany amin'ny testamenta taloha zany araka le teny teo le hoe plan na le sary fa ity amin'ny andron'ny testamenta vaovao ty lay tena izy lay fanekena vaovao ary zay mahatonga manamafy hoe tsisy idiran'ny paster Alvarez mihitsy amin'ny fitandremana amin'ny pasika ny Jiosy
ary ny malagasy tompoko tsy ho jiosy na oviana na oviana fa malagasy ny malagasy tsika zany aza miambo hoe gasy ny jiosy fa tsika malagasy matotsika ty Madagasikara de malagasy tsika zay ny dikan'izay fa isaorana an'Andriamanitra tsika isaorana an'Andriamanitra fa nohony amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy nohony amin'ny fitiavan'Andriamanitra de manana lova tsara mihoatra lavitra noho ireo jiosy ireo tsika satria mandraka androany ny akamaroan'ny jiosy de mbola tsy mino an Jesosy Kristy tompo mandra-pahafen'ny jentilisa ozy ny soratra masina mandra-pahatonga ny malagasy sy ny firenena jentilisa mba ho ao amin'ny famonjena de ohatrany misy fanamason-dritoro mazondrareo tsy mety mino an'ny Kristy ilay mpamonjy nodina tsy ino mihitsy aloha zareo mba hahatonga atsika tena vovonjy ka raha itsika indray no iavonavina hoe tsy mila famonjena fa zay efa jiosy dia ho taraika eo ianao ho taraika eo fa zao ny antso-pitiavana ataon'Andriamanitra atsika zao ny antso-pamonjena ho ataon'Andriamanitra atsika fa ny jiosy de Andriamanitra ny mahalala ny azo manokana fa itsika nomena ny filazantsara de Jesosy Kristy raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ampandrosoy ao anatin'ny fonao ary arotony andrazodovatso fa miaratsy zao fiainana zao pasteur Alvarez zay ny amin'iny zavatra iny de somary tsindriko hoe le teninao teo satria za miaino zavatra amparanao tsara mantsy pasteur ohatran'ny olona miaino rehetrarehetra atao tokantrano de mba miaino koa de ozy anao teo hoe ary tena marina izy ty le hoe lay pasika dia lay tenan'ny Kristy sy lay mofo sy le divay raha misy ozy ny tenin'ny soratra masina amin'ny Korintiana voalohany toko 12 olona anankiray mihinana fanatsy mendrika dia omeloko amin'ny tena sy ny rano Kristy zany io zany zany hoe raha misy olona zany tonga andray fanasan'ny tompo kanefa mihinana amin'ny fanatsy mendrika de omeloko mitondra fahafatesana mihitsy izy io de mitondra aretina ty maro izy nefa nodimandry ary maro ny marofy zao koa nefa nlezy reny karazan'olona tsy mety mandray fanasan'ny tompo reny tonga rehefa resina fanasan'ny tompo isam-bolana de izy loza mandiny tena folo volana teorina izy mbola mandiny tena ihany de mahagaga hoe fa maninona ny mandiny tena lavabe ohatran'io ny tena marina de izao manota isan'andro san'andro de mibebaka isan'andro san'andro zay ny ataony fa raha ny marina ny olona rehetra de mpanota ary ny fibebahany ndre mandeha tsy miverina ka ny olona anankiray milalao fahotana ny olona milalao faharatsiana tsy mitoetra amin'ny fahamasina sy ny sitrapon'Andriamanitra fa matsiaro ny tenany eo pentipentina de tsy mety mandray fanasan'ny tompo ary mampatahotra ny amonjenan'ren'olonireny raha ho avy tampoka ny fahafatesany na ho avy tampoka iny amin'ny rahamanlanitra Jesosy Kristy de mampatahotra ny anana antoka ny amin'ny famonjenana zany olona tsy mety mandray fanasan'ny tompo zany satria hoe pentipentina foana fa mbola andiny tena ny andiny tena hatramin'ny rovina ianao zany de dinianao ela be io tenanao io fa ny normalna de izao ny olona rehetra tokony sa mandray fanasan'ny tompo tahaka ny tamin'ny andro zanak'Israely tamin'izany fotoana zany hoe sa mihinana ny pasika eto zao de misy karazana olona ihany eto araka le teninao teo hoe raha misy olona ozy maloto amin'ny paty na lasa lavitra be ohatra zany ohatra hoe manao maka entana ianao any Chine be dehibe moa raha lasina anabavy mandeha maka ny Chine ohatra isam-bolana de misy vanim-potoana mety mifanandrify amin'le fanaisina fanasan'ny tompo le mifandanany maka ny Chine de tsy ho afaka ilay fanasan'ny tompo mihitsy izy satria zay le fahamarinany zay de tsy de omena tsiny loatra izy amin'izay fotoana zay fa raha mbola eo ianao ka ny menao tsy mety ilay fanasan'ny tompo de meloko ianao amin'izay fotoana zay zany iny mararaha be n'izy ty pasteur fa ndraray matsy olona mieritrehitra hoe eo ambany fahasoavana de manao zay tiana tao fa ny eo ambany fahasoavana indrindra mbola enjakenjana kokoa noho ny lalàna ny fahasoavana ary pasteur ny lalàna matsy de mametra ny olona fotsiny hatria eo amin'le hoe tahotra an'Andriamanitra zay ihany ny fantatra ny lalàna tahotra an'Andriamanitra fa tsy mitora fibebahana fa ny fahasoavana de amin'ny mahafahasoavana zay de mihoatra lavitra be dehibe noho ny zavatra takin'ny lalàna ny fahasoavana tena ioarany fahasoavana be lavitra mihitsy ny lalàna ary zay mahatonga ny lalàna tsy mahavonjy ny fitandremana lalàna zany tsy mahavonjy fa ny fahasoavana ny mahavonjy mbola lalina be moa zany fa tsy mivoatanisantsika eto ny am'zay zavatra de eto le misy an'le hoe pasika faharoa le pasika voalohany zany le 14 nisanina na 14 biba ozy anao teo de le volana manaraka niny no fitandremana ny pasika ka iny tsy hisy idirantsika malagasy mihitsy koa
tsy miditra am'izany tsika zany satria ry zareo no lasa lavitra tany de malota ampaty izy de mitarana le pasika faharoa fa izao ny marina de izao efa voasolo nlay hoe naoviana ianareo mihinana tomolotony sy misotro ny kapoka lay pasika zany indre mandesa taona ihany ny pasika le nahafatesany jesosy fa le fahatsalovana nahafatesany azo atao isam-bolana na isa-tapa-bolana ka ohatra atsika zao de isam-bolana de manao fanaisana fanasan'ny tompo isaky le alady voalohany volana de manao ny fanaisana fanasan'ny tompo dia tanana ny olona rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany fa ny fakalazana ny andro nahafatesany de indre mandeha isa-taona fa nakalazana ny nahafatesany na isan'andro ara de voamaka tsara io a pasteur alvarez satria tombony lehibe ho an'ny olona ny fankalazana zany nahafatesan'ny tompo zany maranako azy dia misy zavatra zava-kioatran'izao ty de mampatsiahy foana tsika ny andro nahafatesany ihany a no anisany nasain'andriamanitra ho tsarovana atao anatin'ny baiboly misy andro lehibe atao anatin'ny baiboly ato misy ny atao hoe sabata de misy ny atao hoe pasika pentecote taberna kely misy any ko le hoe tsinam-bolana na ny voalom-bolana misy a ny jobily reny moa isaky ny 10 taona ny jobily ny sabata tany ray isaky ny 7 taona ny tsisy idiratsika ny sabata tany fa ny tany eny fa resaka tany zany fa tsy izy idiran'ny olombelona fa le sabata isan-kerinandro no voalaza ao anatin'ny baiboly de reo nasain'andriamanitra ho tsy arovana pasteur fa ny naterahana de tsy voasoratra atao anatin'ny baiboly tsy voasoratra nandeha ho any jerosalema azy ianao a ijery ny acte de naissance an jesosy de tsy mahita any ianao amin'ny Augusto Caesar moa zay Augusto Caesar dia ho an'ny tanina daholo aizavy ny atota taratasy ny Augusto Caesar tamin'izany fotoana zany a ijerena ny acte de naissance an jesosy de tsy ho hita mihitsy io pasteur zany hoe miafina le fotoana naterahany mpamonjy tsara ny naterahana ary za zao raha fantatro ny daty naterahany de za zao mihitsy no tonga de ankalaza azy a hoe tena mety ty fa le izy koa tsy voasoratra atao anatin'ny baiboly tsy voasoratra atao anatin'ny baiboly mazava ho azy aloha zany ny andro naterahany fa tsy ho aty amin'ny volana desambra mihitsy satria ny volana desambra aty amintsika fahavaratra ny volana desambra any amin'iny faritra moyen orient zay naterahany jesosy kristy tompo ny andro ririnina be vanim-potoanany ririnina zany hoe ao anatin'ny fotoanany la neige feno glasy kanefa ny tamin'ny andro nahafatesany jesosy a dia tena feno vilona maitso ary jesosy aza tany amin'ny trano finanam-bilona niteraka tamin'izany fotoana zany zany hoe maitso ny ahatra dikan'izay tsy ho volana desambra mihitsy na volana janvier no naterahany jesosy a fa amin'ny fotoana hafa izany zay anankiray ny andro fihevineny amin'ny raha ho any lanitra de niteneniny fa miambenonareo fa tsy fantatrareo tsy nanondro daty izy ary ny andro nitsanganany aza de fantatra atao anatin'ny baiboly fa nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izy ozy izy nymarika toko fahenina ambe folo andiny fasivy fa tsy maivana nitsanganany satria tena goavana be ny nitsanganany fa le nahafatesany no nasainy no tsarovana sao de mandika vilantsika manao hoe anareo zany tsy mino nitsanganany zany efa teneniko zany hoe mino fitsanganantsika fa any am'le hoe zava-dehibe nahafatesany zany de la hoe pasika voavony kristy ozy a pasika ohatsika zay no nasain'ny baiboly a no tsarovana fa eo am'le hoe nitsanganany a tena nisany zavatra ngeza be fa eo am'le fakalazana ny resantsika fa tsy any am'le hoe finoana kory hoe tsy mino ny fitsanganany ana tsy mino naterahany tsy zay fa any am'le zava-dehibe le hoe inona no mankalazaina atao anatin'ny baiboly zay voasoratra de voasoratra ozy pilato pasteur alvarez faranantsika am'zay alohan'ny vavako pasteur dia nisy teny anankiray ny teneninao teo hoe isika le vaninandro pasika dia famondrana le fiainatsika ny alina tany amin'ny maizina ho any amin'ny mazava avy any amin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana avy any amin'ny fahafambaraka ho any amin'ny voninahitra avy any amin'ny fahaverezana ho any amin'le fiainana mandrakizay zany hoe nisy ty vaninandro pasika io dia fiovana goavana be amin'zanak'israely a tamin'izany fotoana zany ary fiovana goavana be koa ho atsika kristianina amin'izao fotoana zao jesosy kristy tompo dia fony mbola mpanotsika dia maty jesosy kristy tompo de maty amonjy atsika izy ary
rehefa nraisika zay famonjena zay araka ny tenao teo paster hoe maty ny tompo ary tsy hoe mijanona to fahafatesany matsakana tamin'ny maty fa nambary am'le paska aloha zany de hoe kristia ny voavono kristy dikan'izay de hoe tsaroa fa jesosy kristy maty a monjy anao a maty no fahotanao ary mahatonga atsika ho velona am'izao fotoana zao mba tonga anao mbola hanano tombonandro ny tena marina zany paster de na iza zao zany tsy tokony ho velona ntsony ianao fa tsy tokony ho velona ntsony sika ampany tsy tokony ho velona ntsony fa nohon' le fisin'le paska nataony jesosy tam'izany fotoana zany de zany no navelona atsika am'izao fotoana zao hoe tafafindra ny alatany amin'ny fahafatesantsika ho any amin'ny fiainana ny tafafindra ny alatany amin'ny fanamelohana tonga tamin'ny fanamarinana zay meny tompo tao mbadika zay paska zay ka ny fiainantsika am'izao fotoana zao ny fiainantsika am'izao fotoana zao dia lazaina hoe tsy za tsony ny velona fa kristy ny velona atao anatiko rehefa nyraisinao zay famonjena natao jesosy teo amin'ny azo fijaliana zay a de manana finoana fa ny fiainanao am'izao fotoana zao tsy mitovy amin'ny fiainanao taloha tsony fa ny fiainanao am'izao fotoana zao de fiainana miaraka amin'andriamanitra tsy afaky ny marina filaza fahaleovatena paster teo fa tsy afaky naleo tena ntsony paster manokana hoe tsy maintsy miakina amin'andriamanitra foana satria andriamanitra ny namonjy anahy tsy maintsy mitehitra amin'andriamanitra foana satria andriamanitra ny nanafaka de zay ny fikirantsika amin'andriamanitra sy naratsika ny tena andao ivavaka atsika am'izao fotoana zao paster raha eo dia misotranao zay am'izay nianarana izay paska zay notandremana zanak'israely tany amin'ny tany efitra izay nanambaranao napatsahivanao anay fa tamin'ny vaninandro paska nyvoany zanak'israely tao amin'ny tany Egypta ny alany tao fanandevozana ny alany tao amin'ny trano fanandevozana tao anatin'ny 370 taona tamin'ny vaninandro paska dia niara tamin'izany toeran'izany zanak'israely nomban'ny fitahina arembevava nakany amin'ny tany kanana zay nampananteny anao ary tena andalana zanak'israely dia nankalaza zay paska zay tompo ianao de nampianatra ihany koa fa kristy mipaska ho anay satria voavono kristy tamin'izany fotoanandro zany a de zany mola mahatonga anay ho tonga zanak'andriamanitra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana niala tany amin'ny maizina ho amin'ny mazava niala tany amin'ny fanamelohana ho any amin'ny fanamarinana androany tompo dia meo anay ny atsiaro mandrakariva fa jesosy kristy ny maty amonjy anay a mitsangana tamin'ny maty izy ho fampiorenana anay amin'ny finoana velona ho anay izy tompo meo anay koa ny fikitra mandrakariva aminao tsy ala aminao fa anaraka ny teninao ankatozy alazainao a mivavaka manokana tompo reo olona mety ao anatin'ny fangatsiatsiahana am'izao fotoana zao ao anatin'ny fahavarim-barianana mety hoe teto moa de nampianatra hoe misy olona lasa lavitra tsy afaka nitanona pasika mety misy olona ohatrany hoe matsiaro mitafasaraka amin'ny tompo matsiaro mangatsitsika matsiaro maimaina matsiaro ohatrany verin-dalana zany mivavaka am'izao fotoana zao ninarany jesosy a anomboka misy hery indray ao anatin'izao rahalasy anabavy zao jesosy a anomboka irehitra indray anomboka iamatanjaka indray finoana ao anatiny anomboka ho ty vavaka indray anomboka hiazakazaka indray ho antsanganao indray tompo zao rahalahy zao anabavy zao amin'ny anarany jesosy amen eny tompoko de mifarany indray ny fotoanatsika miditra indray tsika ao amin'ny nomeri toko fasivy tapany faharoa amin'ny rahampitso a raha toka sitrapon'andriamanitra amin'ilay hoe ny amin'ny rahona zay ny tarian'i Jehovah ny zanak'Israely miresaka zavatra lalina be zany teny zany a de manasanao anaraka ny toyanyity fandaranyity amin'ny ora mahazatra tahaka zao rahampitso amaray tainy tompotompoka tainy tompotompo